Arabadoboko lafinaritra doboko vavy tafarakitsika amin'ny takarivany talata ity dia manasanao anjohitra farany fampalalama voito amin'ny fahita lavitra matv ny folo andro mahery ny sy ny fampelezakevitra fidinana faharoa fividianana filoham-pirenena sy ny fividianana solombavambahoaka ny zava-nisy tao anatin'izay no entinao amintsika amin'ny takariva ity eo ihany koa ny fomba fahitan'ny olom-pirenena ny fizotran'izay fifidianana izay ho tanterahana faharoapolon'ny volana desambra izay akoatr'izay tahaka ny mahazatra asika ny sehatra sosialy tsy adino ihany koa nanomboka ny 7 novambra lasa teo ny fisokafan'ny fampelezakevitra ho an'ny fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny fividianana solombavambahoaka tao anatin'izay 12 andro ny sin'izay inona no zavanitranga tao anatin'izy ity valitsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny makasika izay milamina amin'ny ankapobeny fampelezakevitra raha ny zava-nisy nanerana nosy araka nambarany teo anivon'ny senita hatramin'ny androany andro faharoa ambin'ny folo amin'ny fampelezakevitra dia tsy nisy ny zavanitranga goavana ary tsy nisy ihany koa ny fitarainana na fitoriana voarainy teo anivon'ny vaomera maleo tena misana amin'ny fifidianana na ny senita na ho an'ny fifidianana filoham-pirenena na ho an'ny fifidianana solombavambahoaka ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny diaspora africaine en Europe sy ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena afrikanina dia laza androany fa milamina amin'ny fampelezakevitra sy ny fizorana ny fifidianana tsy nisy hoy izy ireo ny tranga goavana na nalingelina amin'ny fampelezakevitra. Bon, la situation, je pense que elle est bien, acceptable, parce que aujourd'hui nous sommes J-10, les campagnes se sont bien déroulées, se déroulent très bien jusque-là, il n'y a pas d'incident majeur. Raha ho an'ny candidat indray dia samy nanana ny fomba netiny nandresen-dahatra ny mpifidiny candidat na ny candidat roa ho filoham-pirenena dia ny docteur Jean-Louis Robinson sy Hera Armampianina na ireo candidat ho solombavambahoaka. Tao anatin'ny fampelezakevitra anisan'ny nahabe resaka tato anatin'ny andro vitsivitsy ny fidiran'Andriamatoa Andry Rajoelina Antsehatra ao anatin'ny fampelezakevitra raha toa ka efa niasa tamin'ny fanohanana ny vantana candidat ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voaloha. Mikasika io dia naneho ny heviny avy amin'ny diaspora africaine en Europe. On ne veut pas remettre la feuille de route en cause, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette feuille de route-là. Mais que ces histoires que moi je qualifie des problèmes personnels ne trouvent pas la République. Voilà ce que moi je peux dire à ce sujet-là. Bon, concernant les propositions, comme mon collègue l'a souligné, ces élections-là sont d'ordre spécial. Et par conséquent, il faut des solutions spéciales pour ces élections-là. Il est important pour nous que, à la sortie de ces élections-là, Madagascar retrouve son développement vrai, pour que le peuple arrête de souffrir. Donc que ce soit le président de la haute transition qui gagne les élections, c'est Madagascar qui gagne les élections. Que ce soit l'autre aussi qui gagne, ce sera la même chose. C'est Madagascar qui aura gagné pour éviter que la population se livre à un spectacle désolant. Nambarany diaspora africaine en Europe fa misy mandringa ny sordalana ary tsy tena hita taratra ny fisiana tsy fiandaniana hoy izy ireo. Saingy apetrany fa olana manokana ihany ny momba ny fanohanan'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina candidat amin'ny fifidianana. Ho an'ny diaspora africaine en Europe ny zava-dehibe dia ny sy ny fifidianana ahafahan'ny Madagasikara mandroso ka na ny avy amin'ny andaniny na ny avy amin'ny ankilany no voaka-pandresy amin'ny fifidianana dia fandresen'ny Madagasikara hatrany. Marihana fa tsy hifarana raha tsy ny alakamisy 20 desambra amin'ny 9 maraina amin'ny fampelezakevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka.